anomboka anjavana ka tsy ho hita tsikelikely eny anivon'ny tsena ny varitsinjo izay nafarany fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny State Procurement of Madagascar ary ka ninambarany Andrianiana Randriamiaramahefa taleny varitra anatiny ao amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varitra ary ny fandifana dia isitaka tsikelikely amin'ny fanafarana ny vary ity orinasa ampanjakana ity no ny fiakaran'ny vary gasy vokarin'ireo tantsaha malagasy araka ny efa nambarany Edgar Zafindravay ministra miandraikitra ny varitra matetika dia tsy atao anapotehina ireo tantsaha malagasy ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana amin'izao krizy ara-toekarena izao afaka mivarotra amin'izay vidiny tiany ivarotana ny vokabariny izy ireo fa tsy ho voakasiky ny famerana ny vidin'entana. Itombo ireny ny zotra mpiara-manidina avy amin'ny ivelany igadina ao Nosy-be raha ny famoaham-baovao ny Air Austral dia amerina tsikelikely ny zotra La Réunion Nosy-be izy manomboka ny rome izao amin'ny alalan'ny fiara-manidina Airbus A220-300 sidina 2 isan-kerinandro no anomboana izany ary itombo lasa ho 4 isan-kerinandro kosa izany manomboka ny tapaky ny volana Jona. Ity kompania ampitaterana Réunion ity dia isan'ireo efa nahazo lalana iverina indray amin'ny fandrainy La Réunion sy Antananarivo, La Réunion sy Toamasina ary La Réunion sy Nosy-be. Ankoatran'ny zotra Nosy-be Italia dia misokatra ho an'ny Nosy-be La Réunion kosa izany ny lanitry Nosy-be. Ny alarobia moa no nandray ireo mpizahatany vahiny 770 voalohany ity nosy ao avaratra andrefan'ny Madagasikara ity mpandeha avy any Italia no tateriny kompania Neos. Tapa-kevitra ny anamboatra ny lalana tsy manindry mampitohy anambodoan'ny mandro seza sy ambohipo ny komina Antananarivo renivohitra no ny asa atao eny an-toerana dia tapaka araka izany ny lalana iny hatramin'ny 17 aprily. Ny lalana Kotavy sy Renimahay no andalovan'ireo fiara mampitohy any ambohipo amin'ny faritra Ambanidia mandra-pisokatry ny lalana.